Zay ny amin'iny fa efa manomboka mazava ny lalana ho an'ny prakitra sy ny mpandrarany voafonja na eo azany tsy mijanona ny fihetsiketsehana raha tsy mahazo valiny mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana ireto mpandrarany fonja ireto prakitra reto anko. Efa tongotra ny famahana ny olana ho an'ireo prakitra sy mpandrarany fonja miasa avokoa ireo komisiona misahana ny fanomanana ny volavolan-dalàna entina manatanteraka amin'ny fitakiny eo anivon'ireo sendika roa ireo dia ny sendika ny prakitra sy ny sendika ny mpandrarany fonja. Samy mbola manohy ny fitokonana moa izy ireo mandra-pisiny ny vahaolana azo tsapain-tanana araka ny fanamafisany ny mpitarika avy eo anivon'ireo sendika ireo. Manamafy zany raha teo ny eo anivon'ny sendika ny prakitra raha. Farafaratsiny zany hitanao hoe iny le izy fa nahazo akoro, efa nahazo akoro izy efa azo avadika texte, hitany texte efa vita signature mpasy conseil amizay zay ngamba mena atao hoe concret. Iny na tsy misy effet immédiat iny efa mba mahafapo anay zay. Anazay zay fampiresana omaly dia efa mitandra ny hoe filamina ny tedrara zany raha fampiasana imaly. Tsy ahivina fa ho an'ny mpandrarany fonja ny fitakin'ireo dia ny fanampian'ireo fiara hitaterana voafonja ny fampidirana ireo agent pénitentiaire ho amin'ny laharany catégorie 3 ary ny fametrahana ny direction des programmes et ressources pénitentiaires. Ny farana tamin'ity androany ity moa ny fepotona 10 andro napetraka ny minisitra fitsarana fa amahana ny olona ny ireo sendika roa samy miasa eo anivon'ny sehatra ny fitsarana ireo. Raha ho an'ny sendika ny prakitra raha manokana dia fantatra fa anatanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana izy ireo amin'ny andro ny alatsinainy izao ka amin'io no fantatra ny tena ho fanapahan-kevitra farany.